Aleo mantsika eo amin'ny fiderana ny firana fanampiny fa 9:30 sy ny 5 PM fa 7:20 amby efajato. FF39 sy FF PM 427. Dia sokafy eo am-banomasina ny iberekopantsika androany ao Ezekiela 4. Ty iberekopantsika androany ty dia mitantara ny antsoan'Andriamanitra ny Ezekiela ilaza amin'ny Jiosy izay tamin'ny Babilona hoe izao nefa fitsaran'Andriamanitra zao ny loza hiatra no ny famafisam-pony satria naditra ny fon'izy ireo rebelle tamin'Andriamanitra. Manahoana ny fonao sa mbola fo maditra rebelle amin'Andriamanitra. Ndao fakitsika ny andin'ny 9 amin'ilay Ezekiela 4. Amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao kosa ry zanak'olona ianao izay lazaiko aminao aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafy ny vavanao ka hano izay ahafahako anao. Amen. Miantso anao ny tompo hoe aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany. Vavaka isika. Ray malalo niteranao izay no ny fahariponao aminay. Tsy nampiatra ny loza avy hatrany ianao tamin'izany fa naniraka mpaminany ampilaza ary mbola mariky ny fahariponao ny fahavelomanay androany. Maharipo ianao ka mamelanay hibebaka amin'izay mbola fahaditranay. Ray malalo hitanao ny fonay, hitanao izay mbola rebellion anay aminao. Mifonany amin'izay fahotana efa natondronao anay kanefa tsy nialanay. Mifonany amin'izay fahamarinana efa nambaranao anay kanefa tsy nankatoavinay. Mifonany amin'ny fonay maditra. Maditra satria modimody kristianina fotsiny fa tsy tena mankatoana. Mifony izay. Fa ianao nefa nanambara hoe esorinao aminay ny fo vato anome anay fony mofo ianao. Dia indro ny fonay avaozy. Fanainao masina hiasa hanavaonay ampanaiky anay ny fahotanay hitarika anay hankatoanao marina. Tario izay fanay masina tsy modimodo kristianina fotsiny fa ho zanaka maliola iray ty anay. Dia ho fiainana feno ny fanatrehanao ny fiainanay. Ho santatry ilay fanatrehanay anao mandrakizay rary izay. Amen. Time
teo ihany fakitsika ny andiny fahafito minahan Jesosy ary olazainao amin'ny ihany ny teniko na iaina izy na tsy iaina fa tena maditra izy. Amen. Indro ny tompo no mamerina an'ity teny ity hoe na iaina izy na tsy iaina dia lazao ny teniko. Manambara amintsika izy hoe tena tsy miankina amin'izay fandraisan'ny olona ny teny ambaranao angia no hitsaran'Andriamanitra anao, fa miankina amin'ilay fonao mankatoy ny iraka omeny. Efa nandeha nanatanteraka ny iraka ve ianao milaza ny teny tompontsika. Vavakisika. Toko malala misaotra anao izay amin'ny teninao. Misaotra fa tsy mangely ianao fa ambaranao mazava aminay izay sitraponao. Dia tahaka ny namirano ny mpaminany tamin'izany dia maniraka anay ianao hitory rehefa vao mahafaly ny entinao Jesosy Kristy. Mifono izay ny amin'izay tsy nandehananay no mitahotra. Mifono izay fa tsy nanana fahasahina fa natahotra izay ho lazain'ny olona raha miseho tena kristiana tanambaranao. Fa ianao rehefa miteny ao amin'ny pehikompandroany hoe aza matahotra ny tenin'ny olona, aza matahotra izay tsiro mety hiatra aminao, aza matahotra izay fanenjehana, dia ianao tompo hanafiery anay anome fahasahina anay na mety hitarika fahafatesana toa ny an'i Stefana azy. Fa mbola miderana izay satria fantatray fa raha maniraka ianao dia efa manome anay izay teny, manome anay ny hery, manome anay ny fahasahina hoentina manatanteraka ny asanao. Dia tary izahay ho tena vavolombelonao marina. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, fifaliana ho antsika miombona amin'izao alahady fa 12 volana septambra izao
ahatsiarovany FJKM ny asa fitoriana ny filazantsara. Arak'izany dia nalahatra hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika ny ray aman-dreny mpitandrina Raharija Jean Hery izay nitantana fotoana naharitra izany asa fitoriana ny filazantsara izany teo anivon'ny foibe AFF. Izy moa dia mpitandrina efa nisotro ronono avy eo amin'ny FJKM Ilany Vato misionera. Koa dia miarabanao amin'ny anaran'ny tompo izahay pastera misaotra indrindra amin'ny famaliana ny fanasana ny herin'ny faherezana ny eo aminao sy ny ankonanao mbola hanohizana ny azakazaka eo amin'ny fanompoana. Fa hitarika ny fampopovavana koa sy hifarimbina amin'izany ireo birao ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara sy ny komity. Anio alahady fa 2 ny volana septambra taona 2024. Alahady fa 13 manaraka ny Trinité hitondrana ambavaka ny sampanasa asa fitoriana filazantsara manerana ny sahan'ny FJKM sy fanombohana ny taonjobily fa 5 taona ny AFF eto isotro fitiavana. Ibanjina antsika ny lohahevitra hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana, miorena tsara koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny fandarana izorantsika eto dia nalaina tamin'ny fandarana iombonana natolotry ny AFF foibe amin'ny endriny liturjia 7. Mitsangana riavana hanao ny hira fanevany 550 taona ny fiangonana isotro fitiavana zanaka malala. Amin'ny fanahinareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hideran'Andriamanitra amin'ny salamo isika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ane ny Tompo izay nitondra ny entantsika isan'andro san'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika. Ary an Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Amen. Amen.
Am'izao vavaka fiderana izao isika ry rainay izay any an-danitro midera sy mankalaza ary misaotra anao zahay satria ianao no mpahary sy mpamonjy ary manome fiainana ao anay. Isaoranay ianao koa ny famondram-ponao mitahiry anay tamin'ny fahavelomana ka nahatratra ity alahady hitondranam-bavaka ny AFF ity zahay sady notaominao anao zao fanompona masina izao. Mbola isaoranay anao koa ny ahafahanay mankalaza anao noho ny taonjobily 520 taona ny AFF eto Isotro Fitiavana. Aoka ny fanainao masina ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao ka ho voninay trao aneny fotoana iombonanay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ivavaka isika misaotranao izay Andriamanitra no ny fiheveranao anay zanakao isan'andro ary indrindra ho an'ireto taniketsan'ny fiangonana ankizy sy tanora mitenena araka ny fombanao fa voninkaino izahay dia ny fanahy masina hampiorina ny finoana aty anatinay amin'ny alalan'ny teninao. Amen. Petraka ianareo. Inona ny vaovao lehibe rehtsika maneran-tany ny alakamisy lasa teo? Maty bebe. Nodomandry ny mpanjaka ny Angletera. Tena vaovao maneran-tany zany. Manodidina ny taonjato anankiray ny nahavelomany
teo amin'ny 470 taonana izy no nodomandry. Rehefa maty izy dia anisan'ny novoizin'ny mpanao gazety ny hoe no ny fahafatesan'ny mpanjaka vavy ny Angletera dia hiendanja ny fitondran'ny mpanjaka manerany tany. Fa 240 taona lasa izay dia nisy fodimandry tena niavaka koa teto amin'izao tontolo izao. Mbola tsy natanjaka ohatran'izao moa fampitam-baovao, fa raha tamin'izany no efa nisy fampitam-baovao aingana ohatran'ny efa ananantsika ankehitriny, dia izao no mety lazain'ny mpampita vaovao. Iny tsara ne misaona ny tontolon'ny filazantsara, fa nodomandry ilay dekona ny keliaina teo amin'ny asa fitoriana dia Stefana, martiora voalohany ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny nahafatesany dia tratra ny fitsaram-bahoaka teo ampitoriteny izy. Izany ry havana ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:4-550 hatramin'ny 90. Mitantara indrindra ny fiafaran'ny toriteny izay nataon'ny Stefana ary ilazana hoe lodika ny fonony izay nandre ary dia nitoram-bato Stefana izay no fahafatesana martiorany. Vaovao malaza fa tsy hoe nampiendanja ny asa fitoriana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 20 izay nalahatra atao amin'ny perikopantsika sady mofinaina rahateo, dia misy 4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Maty Stefana, ilay dekona nafanafosin'ny keliaina tamin'ny asa fitoriana, voaleviny izy araka ny voalaza eo amin'ny 2 naleviny mpivavaka tsara, nanentsika ny kristianina tokoa nambaravarana i Saoly, izay tonga Paoly fantatsika taty aoriana, fa manohy ary mitory ny filazantsara kosa reo hafa mbola tsy tafiditra an-tranomaizina. Ny ely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Dia izao no ampetraetana antsika ankizy. Ohatran'izany koa isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Nenjehana fatratra ny kristianina fa vao maika ny ely izy dia lasa nitory ny filazantsara. Any an-trano any, rehefa tenenina isika hoe sasao ny vilia dia ohatra amin'ny teny hoe aza sasana ny vilia. Rehefa tafombona maromaro isika, zanaky ny ray tapo na mpinamana, dia tabataba sy mikorana, dia mba teneniny ray aman-dreny hoe mba mangingina amin'izay. Fefa isasaka ny alina vao maika koa misy an'izany any aminareo any. Arakaraky ny andrarana no vao maika toa anaovana an'ilay zavatra andrarana. Dia heritreritra venona ray aman-dreny zany hoe raha ohatra zany izay dia atao hoe naty farangososina. Zavatra tsy tiana ataony no lazaina hoe ataovy. Mandihana mandaingy, dia mba tsy handainga zany ilay ankizy na ilay tanora. Ity soratra masina dia milaza hoe arakaraky ny siny ny fanenjehana, ny fiangonana sy ny kristianina no vao maika nampiely azy ireny ary nitoriny ny teny tontolo teny. Ry havana malala, amin'izao fotoana iainantsika izao, ry ankizy sy tanora,
tena malalaka ny fidirana mpiangonana, malalaka ny fitoriteny, afaka mandeha traizatraiza amin'ny fotoana rehetra isika. Saingy izao toa arakaraky ny fahalalahany fivavahana sy ny fahafahana mitory no mahatonga antsika hipetrapetraka sy atory. Dia ovaovaintsika eo ny lohahevitra hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana dia hoe mangala aina eo patoriana. Feritreritra izao tantara manoloana antsika araka ny mofinaina sy ny perikopa izao. Hivoaka hitory ny filazantsara isika eny amin'ny fiarahamonina, any an-tsekoly, hijoro vavolombelona any amin'izay toerana hametrahany tompo antsika. Izay ny ely dia nandeha nitory teny tontolo eny, mieleza any amin'ny fiarahamonina ary mikeleza aina amin'ny fitoriana. Hivavaka isika. Fahafatesany Stefana martyra ry tompo Andriamanitray dia nanjary nanome rispo ireo kristianina kangasisa nanamborana ka nikelezan'izy ireny aina tamin'izay nielezany amin'ny fitoriana ny filazantsara ny Kristy. Dia misaotra fa ampoanay izany hianarana amin'izao sisa izao. Ndreto izay ankizy sy tanora hiely any amin'ny isa-tsekoly, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toerana fialamboly eny an-dalambe, nizanizy ifanena aminay ho tafaradalana aminay. Tompo, tovy manana fahasahiana sy kely iaina amin'ny asa fitoriana izahay, ary amin'izany fiainana andavanandro izany koa dia tsinjovy izahay mba ho tanora feno fahavitriana amin'izay rehetra atao ary hatarafana ny vonina hitrao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ivavaka isika. Velona sy mahery ny teninao Andriamanitray eo ka hiderana ianao izany. Raha andray sy hamaky ny teninao izahay dia mangataka ny fanahy masina mba hanazava sy hampianatra anay, mba tahio izay hamaky ny teny izay hitondra ny hafatrao ary ny mpiaino, mba hahatonga firosoana amin'ny finoana ho anay rehetra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Ezekela toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny toko 7 andininy 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa izy tamiko, ry zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho,
ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha nyteny tamiko izy ka nampitsangana ahy ary reko izay nyteny tamiko ary hoy izy tamiko ry zanak'olona maniraka anao ho any amin'ny zanak'Israely aho eny ho amin'ireo jentilisa-mpiodina izay efa niodina tamiko izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany ary ho any amin'ny zanaka mafy handrina sy madipo no anirahako anao ary ianao hanao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo ary na hiaino izy na tsy hiaino fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy ary ianao ry zanak'olona aza matahotra azy ary aza matahotra ny teniny na dia voakasiky ny amina sy ny tsilo aza ianao ary na dia eo amin'ny maingoka aza no hipetrahanao eny aza matahotra ny fiteniny ary aza mivadi-po noho ny tarehiny fa taranaka maditra izy ary ho laizanao aminy ihany ny teniko na hiaino izy na tsy hiaino fa maditra izy fa ianao kosa ry zanak'olona miainoa izay lazaiko aminao aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao sokafy ny vavanao ka hano izay afahako anao ary hitako fa indro nisy tanana nahinjitra tamiko ary indro nisy horonan-taratasy teny aminy dia novelariny teo anatrehako izany ary nisy soratra teo anatiny sy teo ivony ary fitomaniana sy fidradradradrana sy loza no voasoratra teo ary hoy izy tamiko ry zanak'olona hano izay hitanao eny hano ity horonan-taratasy ity dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely dia nosokafako ny vavako ary nafahany ahy izany horonan-taratasy izany ary hoy izy tamiko ry zanak'olona vokiso ny kibonao ary fenoy ity horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao dia nihinanao ka mamy tao am-bavako toy ny tantely izy Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka toko fahaefatra andinin'ny faha-2 ka hatramin'ny faha-4. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko faha-9 andinin'ny 1 ka hatramin'ny faha-9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny maraina ny andro dia nialy Jesosy ka nakany an-tany foana ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanirahana ahy. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilea. Ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina Stefanina sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisan-trano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-tranomaizina. Ary izay niely dia nandeha nitory teny ho tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia nindray hevitra ny aino izay nolazain'i Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto ny antso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy ary maro ny marary ny paralisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Amen. Oh
azo toeranareo ry havana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana no ahafahana mihoana tahaka izao indray. Miaraba manokana ny mpitandrina mivady eto toerana sy ny kristiana rehetra fa indrindra ny membre rehetra ato amin'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara komity. Fa ny membre moa zany dia ny fiangonana manontolo amin'ny mahasampanasa azy. Dia miarabanareo zany amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana eo am-pianona ny afatra avy amin'Andriamanitra. Mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Izay indray ravana ny loha hevitra hitaizan'ny FJKM ny kristiana ao aminy. Mampametra-panontaniana zany hoe tena mitory ve ny fiangonana ary raha mitory ve izy tena mikely aina. Fa matoa misy an'izany loha hevitra zany dia misy fitaizana tokony atao zany. Dia reto perikopa voalahatra tamin'ity andro an'io tereto no ndeha zahantsika hamoahana ny foto-kevitra ny amin'izany hoe mikely aina amin'ny asa fitoriana zany ry havana. Mijery avy hatrany tsika ny ato amin'ny bokin'ny Ezekiela. Hitantsika fa niseho tamin'ny Ezekiela ny voninahitr'Andriamanitra ny toko voalohany no milaza an'izany. Dia rehefa nahita an'izay Ezekiela ny akohoka tamin'ny tany dia niteny taminy Jehovah Andriamanitra. Eto zany ry havana dia mazava tsara fa mampametra-panontaniana zany hoe fa inona moa le toriana. Marina no hoe hitory ny filazantsara tsika fa inona kay zany toriana zany. Dia eo zany misy hevitra be dia be mitranga arakaraky ny olona. Fa andao hiverenantsika izay tokony ho izy kokoa araky ny filazan'ny sohatra masina azy ny amin'ny zavatra ho toriana. Eto amin'ity Ezekiel io toko faharoa andiny fahafito dia hoy izy hoe ary holazainao aminy ny teny ko. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia lazaina hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo. Aika izany le tenin'Andriamanitra no toriana. Reto misy fahaditsokevitra ny amin'izay heverina hoe tenin'Andriamanitra. Alahatra vetivety ohatra zao ny olona zao mieritreritra hoe izany tenin'Andriamanitra zany dia tsy maintsy lojika. Dia manana ny lojika ny olona. Ny atao hoe lojika mba hainareo zany dia ny hoe ny tokony ho izy kokoa. Raha zao ny zava-misy dia zao ny tokony ho valiny zany. Raha tia ny anina dia tia ny tokony ho izy. Ny tokony ho izy ny rariny ny hitsy ao amin'ny fandrefesan'ny olona amin'ny maha-olona azy zany. Kanefa ry havana tsy izay. Tsy izay lojikanao zay, tsy izay lojikatsika izay ny tenin'Andriamanitra. Andreo amiakohatra anankiray ngenareo ato misohatra ato amin'ny bokyny ato amin'ny filazantsara. Nisy lehilahy anankiray nanambe dia nanakarama olona hiasa any an-tanimbary any an-tanimboaloboka azafady. Dia nisy niditra tamin'ny 9 maraina, nisy tamin'ny 7 maraina, nisy tamin'ny 12 atoandro, nisy tamin'ny 3 tolakandro, ary nisy hatramin'ny 5 hariva aza fa amin'ny 9 no mirava ny mpiasa. Efa mifanaraka fa ohatra 200 ariary ny karama ny olona niditra tamin'ny 9. Zay ny fanarahana taminy. Dia tonga ny amin'ny 9 hariva anome karama amin'izay dia ozy le tompona tamboloboko hoe atomboy ny fanomezana karaman'ny olona ka atomboy ary amin'ile niditra tamin'ny 5 hariva. Dia nomena 200 ariary niditra tamin'ny 5. Fa zay zany ny karama mpiasa tandrify. Dia lasa amin'izay le be lojika ohatra tsika. Mieritreritra hoe raha ohatra zany ka 200 ariary nen'le adiny ray sady ny 12 amin'ny 9 ny maraina ka hatramin'ny 9 hariva tena 404 ny azy zany. Tonga teo aminy nefa 200 ihany le mena azy. Tena menomenina amin'izay izy fa nahoana tsy mahay mitatana makaty makaroa ho anareo mpianatra any mizeras zany tena foatana mafaty zany ataon'i Jesosy zany. Tsy mahay mitondra mpiasa. Aya dia hitovy ny amin'ny adiny 12 sy ny adiny ray. Zay zao lojika. Dia ozy ny olona be eritreritra be loha hoe tsy tenin'Andriamanitra zany satria tsy lojika. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy lojika. Andriamanitra manana ny lojikany fa tsy ny lojika atsika. Tsy izay le toriana. Zay zao ny tenin'ny Jehovah amin'ny isa-paminany. Ny fihevitra reo tsy fihevitro ary ny lalako
tsy lalanareo. Dia azo dika fotsiny tsotra hoe ny lojikanareo tsy lojikako. Manana ny lojika ny Andriamanitra. Fa tsika zany mieritreritra hoe ny lojikatsika no toriana. Anika tsy misy olona matetika mbola maro ny tsy mahafantatra amin'ny mazava. Satria kaya raha samy lojika ampiadiana samy nianatra. Fa ny tenin'Andriamanitra ny asaina toriana. Faharoa ny hevi-diso dia hoe ny mieritreritra koa ny olona fa ny tenin'Andriamanitra dia ny moral. Ny moral sy ny fahendrena. Ny moral moa zany amin'ny ankapobeny dia hoe izay ekeny rehetra ho tsara sy mety ary ifandraisana sy fanerasana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro. Dia mba endriendry kokoa ny olona amin'izay. Ohatra amin'izany zao ny hoe aza mandamy vola amin'izay toaka. Aza maka vadin'olona nefa maka ihany zalahy. Aza manao an'izao fa zao no ataovy. Dia mieritreritsika hoe izany le moral, izany le filazantsara. Hoe atonga ny olona ho endriendry, ho tsy hanao ny tsy mety. Zany ny eritreritry ny betsaka. Fa zao ravany, tena tsy zany kay le tenin'Andriamanitra, tsy resaka moral avy amintsika izay. Marina, rasoloha. Ka sao dia ozonareo hoe dia ahoana zany reny tenin'Andriamanitra hoe mitondra tena amin'ny zanaka mazava sy ny sisa. Fa vakio tsara ny epistily. Fa misy tokoa ny atao hoe moral evangelika. Zany hoe moral ara-pilazantsara. Fa zao olona efa velona ao amin'ny Kristy no omena an'le teny hoe zao ny fitondran-tena, fa tsy olona mbola maty fanahy akory. Olona mbola maty fanahy dia raha rano azy amin'ny sotro toaka. Volany langa io. Ary mariny azy. Raha mbola maty fanahy izy. Fa fomba fiasan'Andriamanitra riavana ny tsy manome lalàna. Raha mbola tany Egypta nge Israely tsy ny amin'ny azy hoe aza manao an'izao, atao ny sabaty, ta le didy folo iny. Tsy zany namaika an'i Jehovahandriamanitra. Fa ny namaika azy aloha dia ny hamoaka an'ireo olona ireo ao amin'ny fahafatesana, ao amin'ny fanandevozana ny namaika azy. Tavoaka tao izy, ny ampitany ranomasina mena, misy an'le endrika izay le ranomasina izay le hoe maty aloha amin'le olona taloha. Dia avy eo mipotra ery amin'ny tany Kanana. Lasa olom-baovao amin'izay. Zay vao nomena azy amin'izay ny lalàna. Efa afaka izy vao nomena azy ny lalàna. Olona mbola maty dia menao lalàna hoe aza manao an'izao, manao an'izao. Ozy zao mantsy anareo hoe be moral. Ary leo izy, nareko be moral. Izy ary mbola maty. Fa ataovy le izay avelona azy aloha, afa ho any amin'ny fanandevozana any izy aloha. Dia maty eo amin'ny Kristy izy, mitsangana maty miaraka amin'ny Kristy izy, miazy amin'izay ny fitondran-tena tandrifin'ny mazava. Fa tsy tonga dia petahanao any amin'izany izy zavatra mbola tsy tokony fantany akory ny tonga dia aminao. Izay le atao hoe tsy moral le filazantsara. Fa telo ny meny hevi-diso dia tsy ny famarinana siantifika akory. Izay mantsy ny tonton isan'ny reto na ny tantinina sy ny ankizy mianatra be reny manam-pahaizana be mihitsy dia mieritreritra hoe tsisy marina fa tsy ny siansa ihany. Ary ny siansa moa dia hoe zavatra miverimberina azo marinina dia mitovy foana ny lalàna amin'ny fian'izany. Rehefa ohatran'izao dia tsy maintsy zao. Rehefa ohatran'ny tia no mitranga dia tsy maintsy tia ny valin'io, fa tsisy zavatra hafa. Izay zany ny siansa. Dia tonga ary zany ny soratra masina, tonga Jesosy amin'izay. Tonga izy dia nandeha ny ambonin'ny rano, tsy niletika. Ara-tsiansa zany tsy marina. Aiza misy zavatra mandeha ambony rano ka tsy letika. Dia ohatry hoe zany kely be loha hoe aiza hoe nisy olona andeha ambony rano zany ka tsy letika. Tanao zany fa zao Andriamanitra no nametraka ny lalàna siantifika. Ary rehefa misy ilany azy hoe ioarany reny dia ioarany le izy. Ka tsy fehezinao amin'izany sainao be zany sy ny fahalalàna siantifikanao zany akory ny lay tenin'Andriamanitra izay ho toriana ka tandremo tsara ho anareo mpitory. Sao dia mitory zavatra hafa, sao dia lojikanareo ny torianareo, sao dia moral fotsiny ny torianareo. Ary mipatako fa tena moral ny tena betsaka ny toriantsika matetika. Alatsiny ary amin'ny tenin'izany. Le akanjon'le vehivavy manao pataloha ny teneninao fa tsy Jesosy Kristy.
ina koa ty manam-pataloha ty tsy mety io le vavavy tsy azo akanjon-dehilahy izy amin'ny tenanao fa akanjon-dehilahy pataloha lalana tay zay misy an'izany ary raha misy olona hovery zany dia Kristy mivery voalohany ko izy ary nanao robo lava beko akanjom-behivavy tany hoe maro zany le zavatra toriana fa tena mankaleo ny olona miain'ny olona zay tsy mitory ny tenin'Andriamanitra fa mitory zavatra hafa ary dia ny olona koa moa tsy mahatakatra zany tonga dia fandavana ny fiangonana fandavana ny filazantsara no asesiny an'izany satria kay ay tsy le Andriamanitra na Jesosy Kristy kory ny laviny fa ilay fahadisoana lazainao aminy no tsy ekeny ary marina ny azy satria tsy zany tsinona le filazantsara tsy zany le tenin'Andriamanitra. Anankiray koa zay mety anahirana moatanjaka be zao dia ny fomba am-piangonana no avetika fa filazantsara. Fomba am-piangonana no avetika fa filazantsara dia rehefa tsy mifanaraka amin'ilay fotany sy fitsipidosika hoe tsy ara-tsoatra masina zany fa vakio reny tsoatra masina dia io tenin'Andriamanitra itoriana fa aza mitory zavatra hafa koatran'io tsika. Fa inona zany ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy le lojikan'ny olona aveko tsara le lojikan'ny olona fa Andriamanitra manana ny lojikany dia ny teniny ihany no mirakitra ny fomba fiasany sy ny lojikany io teniny ihany mirakitra an'izany tsy ny lojikan'ny olona no tsy ny filazantsara tsy ny moral sy ny fahendren'ny tany ary miainga avy amin'ny olona no filazantsara tsy ny famarinana siantifika fotsiny famarinana siantifika zay no filazantsara fa Andriamanitra manana ny fomba fiasany ary tokony hojerena tsara zany ho antsika zay rehetra milaza fa mitory io filazantsara io. Matetika tokoa nge papay sy maman rehefa miteny ny ankizy nareo dia moral be le ataonareo fa tsy tena filazantsara anika tofoka izy enikery zany tenin'ny tonton Jean zany miaratsiny raha misy mitovy anarana avy nandehandeha tany ny ankizy sabotsy alina dia maraina izy matory be apany dara am'izay ndoy vavaka fa tonga am'izay kaisara mian'Andriamanitra sy n'Andriamanitra zany ve ny hevitry le teny fa tsika fotsiny be moral fa tsy zany ny hevitry ny teny fa vakio tsara ny contexte ny ilazana zany teny tonotononinao fotsiny zany lasa moral manafitohana fotsiny le izy. Fa inona zany le tenin'Andriamanitra kosa rehefa tsy zany dia zao tompoko ny teny voalaza ny soratra masina Jaona 7:10 ny 7:10 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Fahamarinana ohatran'ny misy hoe zavatra be dia be zany fa amin'ny teny frantsay dia hoe ta parole est la vérité. Tokana marina ny teninao no marina ny teninao no hany marina zany hoe miainga amin'ity soratra masina ity zany ianao mijery ny hevitr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia io no hany marina eo mason'Andriamanitra ary io ny hitondrany an'izao tontolo izao. Ikeny ny fisian'ny teny be dia be eto ambonin'ny tany ikeny fa tsy maintsy ny teniny ihany ny farany ary azadiny fa problema na teniny ange problema nyity tany ity hatrany am-piandohany ary zany mila fatarina tsara jereo tsara fa hatrany am-piandohany ozy Andriamanitra hoe tsy azonao hinanana ny voan'ny azo fanahy-tsara sy ny ratsy zay le teniny fa izy tsy ny teny hoe tsy mahazo mihinana pominareo tsy mahazo mihinana tsy tsara tsika namorona zany fa io dia zao nisy zay ny teny voalohany dia nisy teny faharoa tonga inona ataoko amin'ny fiteniko le izy zany satria fa le hevitra no voakako inona Andriamanitra koa sao dia be fialonana aona n'izy ireo nafantatra ny tsara sy ny ratsy ianareo koa raha mihinana an'io dia ahiratra amin'ny masonareo dia hitovy amin'Andriamanitra zay hoe teny faharoa manohitra ny tenin'Andriamanitra avy hatrany le teny faharoa. Ny teny fahatelo rehefa hitany dia ozy izy hoe efa teo foana nge le von'ny hazo hoe fa zay voany sokatra hoe masony ravehivavy dia hoe ary matsiritra matehinana le izy nisy teny fahatelo zany ny teny fahaefatra dia zao koa mifandehan'ny tantara nomeny amin'izay le vadiny dia ozy hoe ty le tsy hano dia nihinana koa le badolahy iny zay zany le problema atsika am'izao teny be dia be eto ambonin'ny tany hitondranao ny fiainanao fa tsy ny tenin'Andriamanitra dia avy eo anao mitory dia mbola ny teninao ihany hitanao aiza misy an'izany hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany tsisy an'izany ara-baka teny aloha na ny hevitra fotsiny aza tsisy an'izany io ny hevitra
vocabulaire na bailleur de fonds zany. Aiza aloha ny participation anareo dia menay amin'izay nareo. Andriamanitra tsy zany. Izy no fiainana fa tsy bailleur de fonds fa izy no fiainana. Zao no hitaka tanaty baiboly ato misoratra ato dia hoe fa fony mbola mpanoty isika dia maty sady Kristy hamonjy antsika. Izany hoe tsy mila anao akory izy mihetsika hoe manaova an'izao dia hovonjeko anao fa mbola tsy haman'iny anao dia fa iny izy fa tonga namonjy. Zany Andriamanitra fa tsy ny lojikatsika io akory. Rehavany ka ny tenin'Andriamanitra no marina fa tsy ny vokatry ny analizitsika akory sy ny lojikatsika fa ny tenin'Andriamanitra marina. Ikenao ve zany? Zay. Faharoa, inona le tenin'Andriamanitra dia araka ny dia rasiko amin'izay le perikopy reto zao. Araka ny Luka 4:7-7 izy le perikopy amin'ny vakina tamin'ity andro ity ny 7 dia ozy izy hoe fa hoy izy taminy Jesosy zany le niteny tsy maintsy mitoro ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho. Ay le izy zany teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra le torina. Zay fa tsy ny patalohan'olona akory na ny tokan'ny olona. Zay. Ary araka ny asan'ny apôstôly 9 amin'ny perikopy tamintsika tamin'ity androny ity ihany ny 5, inona le torina dia mazava be ny teny eto hoe ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory any Kristy tamin'ny olona tao. Ay Kristy le torina. Tandremo i Kristy le torina fa tsy le sampanasa na ny FJKM. Zavatra ty orina zany fa i Kristy le olona ny torina. Asevy-miona amin'io le olona. Aza dininao ange fa Ezekielany ato amin'ny 2 vakina teo nge ka ao amin'ny 1 nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, niana tamin'Andriamanitra izy, niekohoka tamin'ny tany. Inona saina torina? Tenin'inona saina ny torina? Ary eo zany rehefa avy eo miresaka azy fangamba ny sao lasa aloha fa mbola tsy resahako aloha fa avy eo miresaka azy zany hoe aika izany le torina i Jesosy Kristy mihitsy le torina prezantena amin'ny olona izy zany Kristy zany. Dia misy be dehibe milaza azy eo le ohatra le tena anankifito, zany mofinaina, zany tena voaloboko, zany azavao amin'ny olona zany. Fa azaratsiana ny zavatra ataon'ny olona fa ny tsaranao lazaina fa vasika ho azy ny eo ny ataony. Ampisehoako anao zany famarinana fototra resahako zany. Raha idiko zao ty trano ity maizina be ato, tena maizina be, dia mandrehatra labozia anankiray aho eto anoloana eto dia mazava amin'ny manodidina ahy. Resy ny aizina rehefa tonga amin'ny mazava. Tadia zay resy ny aizina rehefa tonga amin'ny mazava. Fa zao iny labozianao iny zany tamin'ny andro fahagola efa tonga amin'izay ny elektricité ohatran'izao fa namirehatra azy ty labozia ity vasoka be ty satria resiny ty lavitra be mihitsy. Dia tonga dia miala ariko ny labozia fa lasa koa mba mividy ampola makany mijiry raha mirehatra. Vasoka. Fa ity jiro ity koa zao raha ohatra zany zao misy mety misy angamby eto misy projecteur na 2000 watts eto fa raha vao mirehatra zay projecteur zay tsy miteny ndray reto nefa mba hoe mba nazavy ery teo ndanoarina tamin'le labozia fa resin'le projecteur na 2000 watts ndray pio ndray ranka efa reto le any. Ary ndray taona adiny tao Mahamasina nanapika jiro tamin'le projecteur ngezabe fa nisy baolina atao tamin'ny alina anankiray zay dia adin'ny olona nanapika azy fa tonga amin'ny masoandro no marainy ny andro fa tsy niteny tsony le projecteur be asy reo na 20 000 watts reo na 4 000 watts fa tsisy dikany teo anatrehan'le masoandro. Inona zany le lesona tiana sitomina dia zao io ataon'ny oloha zany hoe maizina io dia fa aloha maizina any aloha fa zao azavao ny fioaran'ny atsaran'le ninonao fa resy ho azy ny azy dia vasoka ialany fotsiny io fa anatina ny anao izy. Zany ny fitoriana filazany tsara tsy ny fanapepona amin'ny faratsin'ny olona sy ny tokany sy ny patalohany sy ny inony fa filazana n'ilay Jesosy Kristy mazava tonga nitondra fiainana. Lazao Jesosy. Fa rehefa mihoana amin'ny tompo izy dia hitanao ny fiovana.
lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary inona faran'le toriana le tenin'Andriamanitra, dia inona zany tenin'Andriamanitra zany? Araka ny Jaona 4:7-10, Jesosy mihitsy no miteny azy. Ho Jesosy hoe ary ny teny zay lazaiko taminareo a dia fanahy sy fiainana, esprit et vie. Le tenin'Andriamanitra zany tsy ty soratra masiny ty io, fa misy fanahy miafina ato ao atsefatsefaka io soratra masiny io a, ohatran'ireny le hoe any amin'ny vato, atsefatsefaky ny vato any a misy zavatra arembe any, ohatran'izany koa ty ao anatin'ity soratra ty zany a, fa tsy hitan'ny masonao eo, misy fanahy miafinao, misy fiainanao, ary ny fanahy masina no afaka maka an'izay ao anatin'io dia makaty aminao le tenin'Andriamanitra. Dia izay tenin'Andriamanitra zay le fanahy fiainana zay koa le toriana ty amin'ny fiangonana dia mipita makany mpiaino raha vonona ihany le olona fa Andriamanitra izy manao analizy hoe ahoana moa marina an'izany teny lazainy lerangaty izany. Dia ahodikodiny eo le izy dia entin'le sainy balady alavitra be any izy dia avoaka ny dolo ny teoria rehetrarehetrarehetra zany fa ny tenin'Andriamanitra ihany no hany marina. Fanahy sy fiainana tompoko. Ka raha mihaino an'izany ianao tenin'Andriamanitra zany ka tsisy fanahy tonga aminao, tsisy fiainana aminao a, dia nivory tao sotro fitiavana ianao. Fa tsy niona tamin'ny Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Izay le toriana, dia izay le asiana eonany amin'ny olona zany le avako. Asiana miona amin'izay Kristy izay izy, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ilay teny somafaly, ilay famarinan'Andriamanitra, i Jesosy Kristy mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. Zany lazainy Jaona ao amin'ny filazantsara nosoratany, 1:1 tamin'ny voalohany ny teny. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra mihitsy. Ny mponina tao a Beria dia nandray ny tenin'ny torian'i Paoly ho tenin'Andriamanitra fa tsy tenin'ny Paoly. Zany hoe raha mihaino an'izany teny zany ianao ka mandray an'izany ho tenin'Andriamanitra dia tonga anatinao le fiainana, dia velona amin'izay ianao, tena velona ianao. Dia rehefa velona amin'izay a dia miditra ny tapany faharoa amin'izay a zany, rehefa velona amin'izay ianao tsy avelan'izany fiainan'izany mipetrapetraka ianao, averiko indray, tsy avelan'izany fiainan'izany mipetrapetraka ianao. Tsy tokony entanina akory ny fiangonana, fa satria moa misy zavatra par défaut zany dia tsy maintsy entanina ihany izy. Fa raha tonga ho aminy le fiainana dia iny ihany manery anazy andeha, ka tsy afaka mijanona eo izy. Zany nge ny tenin'i Jesosy, hisy loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ndany anao makeny ambony tendrombohitra dia misy loharano mipoitra, totofy io, totofy amin'ny fotaka amin'ny vato, asivo ciment mihitsy, asivo béton be, fa tsy mivoaka eo izy angamba, fa mahita lalakafa foana izy satria velona ny loharano. Zay, ary izany fiainana raisin'izany tsy mamela anao hipetrapetraka eo. Dia zao zany tonga zany dia manontany tena, ary maninona tokoa moa zany no mipetrapetraka fotsiny? Dia ianao ihany manana ny valiny, apetraka ny fanahy masina anatinao le valiny. Afa-tsy hoe marary tokana tsy afaka mandeha. Ary koa ngamba hoe izay olona tsy nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra, fa zao ny tenin'i Kristy hoe izay nahazo maimaimpona dia mitory maimaimpona. Dia mamboro amin'ny FF daholo zany ny fiangonana manontolo, fa satria hoe nahazo fahasoavana dolodolo eo. Afa-tsy tsy nahazo ihany mahazo mijanona eo a. Afaka mijanona nareo, fa izay nahazo kosa tsy avelan'izany mipetraka izy. Tsy mila fanentanana akory fa tonga dia ingain'le izy fotsiny, satria velona. Ny olona velona mahafantatra hoe mangetaheta zany. Jerevanao na manao zany ohatra zany a, ianao zao raha ohatra ka mangetaheta ianao a, dia ozy ny olona hoe sotrorano fa ohatran'ny paozinao mangetaheta be ianao zany, marary ianao zay raha zany tsy normal. Fa raha ozy ianao hoe mangetaheta dia izay le etaeta zay no maniraka anao indea tady rano dia misotro ianao, satria velona ianao. Ny fahavelomana zany tompoko a, rehefa raisinao ilay filazany tsara dia velona amin'izay, tsy mamela anao hipetrapetraka izany iny. Mikely aina ao ary raha araka ny Ezekela 4:2 teo amin'ny vakiana hatrany amin'ny 7:7
dia zao io le mandeha io a isy fanoerana angeza be io azao na iainy izy na tsy iainy dia lazao ho Jehovah'Andriamanitra fa maniraka anao a le fikelezanaina zany a dia mandeha ka na iainy ny olona na tsy iainy ny olona dia mandeha ianao fa aza mitady tany malemy anorenam-pangady ary ihany misy miainy dia any no lehako any amin'le maditra any amin'le mafiatoka sy mafiandrina ary lazainy tsisy ohatra masiny ty ara hoe ianao araka rehefa mandeha makany a any amin'ireo le olona mahadipory ao dia ianao a dia andeha ho any anatin'ny maingoka any amin'ny toerana sarotra any amin'izay misy an'le tena mpanota velona be mihitsy fa velona ihany mantsy izy ireny any no sy nandehananao eny tsy voatery ho any ihany fa indraindray koa any amin'izay misy miaino tsara any amin'izay hoe mba moramora kokoa fa itsika tonga dia misafidy aty ihany ny vitako ety ihany ny vita ny volako tsy mety mandeha any lavitra any tsika izany fa eo akaikeo ihany dia mikely aina raha araka ny Ezekela tompoko any dia izay dia milaza n'le tenin'Andriamanitra na iainy izy na tsy iainy zao ny zavatra magaga zay ny salama fa 700 andininy fa 750 ny amin'le hoe mikely aina ozy izy le sohatra masina manao hoe 750 ozy izy hoe manao hoe 750 anjarako Jehova mini mitandrina ny teninao aho le minidy hoe manao fanainina ary na dia tsy mitovy ny fijeriny rehetra aza le lazaina sohatra masina dia za mini manao fanina mitandrina ny teny io a dia io no arahako dia io no toriko dia aika lasa mitondra azo fijaliana amin'izay zany le olona mitory an'le tenin'Andriamanitra fa raha vao mitory lojika tsisy azo fijaliana tsisy azo fijaliana raha zavatra hafa nitoriana tsisy azo fijaliana fa ity le hoe ny mitandrina ny teny ty ohatra zao ary zany ny zavatra mitranga mantsy ianao a tonton any amin'ny orinasa any a rehefa tonga le promotion an'le anankiray aminareo dia eo nareo fa miara misotrosotro eo dia sotrosotro nyty rehetrarehetra ty dia ianao fa tsy te hisotro an'io anao fa mba tsy te ho ratsy eo masin'ny olona ianao dia nandray ihany misy programme atao any dia programme nadaladala any am-pianarana any ny ankizy a dia zao etaketahany ianao satria ianao a be moral ozy izy zay filazany azy ianao le mitandro tenin'Andriamanitra zany etaketahany ary aninina reo rakizy tiandray masera tiandray kalapasy tiandray le masera ny ala dia ailina ianao tsy anatin'ny programmany fa le programme mantsy hoe programme adaladala amin'ny alina hoe andeha mba hijery fety eny an-tanina renina dia miandry an'le zavatra hipotra dia misotro toka sy labero loha zany le antoko-pihira manao an'izany a antoko-pihira any amin'ny fiangonana manao an'izany dia ozy le anankiray tsy mety amiko zany fa za tsy hanaraka anareo raha koa misy an'laitro azo fijaliana dia etaketahany amin'izay a ary zany hoe tsisy namany zany nge mafy anie zany hoe tsisy namany zany a petrajery zany nge mafy anie zany a tena manahirana zany andrindra ny ankizy amin'izao fotoana zao zatra Facebook sy namana virtuel ty etaketahany olona tena marary zay zany ny ao amin'ny Ezekela aloha mikely aina dia hoe tsy maninona fa na misy manoatra aza ary nany hoe dia inintandrina ny teninao fa lazaiko le tenin'Andriamanitra mikely aina ary araka ny lioka toko faefatra mivakina teo 2:7 dia Jesosy mihitsy eo zany toy hoe tsy maintsy mandeha any le fiainanao anatiny mihitsy maniraka azy hoe tsy maintsy fa efa misy zavatra par défaut aty amin'ny fiangonana dia manjary mitery tsy maintsy mandeha tsika dia raha vao ataon'izany dia ozy ny hoe fa maninona niterenao andeha amin'izany fitiavana angeo fa tsy teritereny zany e fitiavan'i Kristy manerina ozy ny apôstôly Paoly tsy tafapetraka izy kely aina mandeha dia zao le Jesosy mandeha iny a ozy ny sohatra masina ato amin'le lioka toko faefatra mivakitsika teo
tsy navelan'ny olona andezy fa nitazomin'ny olona koa matsy nahita zava-mahagaga teo aloha teo. Hoy izy le tenin'Andriamanitra hoe ary noho ny maraina ny andro dia niazo Jesosy ka nakany tany foana ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy ialany teo aminy. Eo mantsy lasa titena, lasa Jesosy anay ositsika dia ampy ho anay Jesosy anay dia ozy le mpamahazo azy idindra lamy varavany dia anazy rery zany le Jesosy fa tsy atsika menakavy fa anazy rery le Jesosy tazomitsika ato izy. Fa ento amin'izay izy andeha fa tsy maintsy mandeha izy, tsy maintsy mandeha izy. Ary azadinina raha ohatra ampifanatomboka amin'le teny hoe naiza ny angonany roa teo dia voany a aka zany tsika roso telo mivorona mitondra ny Jesosy mandeha mipitapita era amin'ny toerana rehetra any. Rehefa tsy mandeha zany tsika dia tsy tonga any akandro eo Jesosy. Fa tsika ny raha namakany dia tsika le tonga any amin'izay no mivory dia tonga ao Jesosy fovoantsika. Eo amin'izay izy le mihaza mikely aina. Zay no hitantsika atao amin'ny tsy fantatra aloha eto fa pastera mihaza tonga maloha mbola hoe vola voangana ny tonga teto. Fa ny anahy zany tao lany vato rehefa nahita mazava be dehibe le olona dia ozy izy ry zareo hoe pastera ndana mbala zao amin'ny olona rehetra zany zavatra fantatra izany. Andahy ianao afaka mandeha ianao fa tsy nitazominy tao tsy nikoboniny tao ekeko loha zany zao ato aminareo fa mbola vaovao dia mbola mifampitaiza aloha. Fa avy alako izy mba handeha amin'izay amin'ny fotoana sasany mba handeha hoe ny lany vato mba handeha ho any aiza daholo pastera tokony hoe mbo hiverina kely any Bodimita mba hampaherin'ny olona any. Fa tsy avelanareo izy anay io. Ary misy samy teny an'izao teny zao angamba tsy nirehitra kosa aloha. Zay mandony karamany. Kanao ny azo mandehandeha any. Dia le filaza le fitoriana filazantsara nefa mira mandeha any amin'ny tany lavitra mbola maizina. Alao mba handeha ahita fa aniko nandeha ny tompo azy. Zay no hoe mikely ena ataon'ny lika toko efatra. Ato amin'ny asa toko fahavalo dia mijanona dia izao. Stefana no resahan'ny pastera teo. Martira voalohany amin'ny maha kristianina azy. Vonoany zalahy dia maty dia Paoly nakasitraka be an'izay. Fa za zany raha mandinika amin'ny endriny tantara fotsiny ary mety marina ara-teolojia koa zany fomba fijeriko zany dia izao. Fa ny tompony tamin'izy nakarina vela tany an-danitra amin'ny toko voalohany any amin'ny asan'ny apôstôly dia hoe mandehanana nareo dia ho vavolombelona eto Jodia hatrany Jerosalema hatrany afarany tany. Fa zalaga niala tao nafana benga tao hoe am'fampompovavahana jeva amin'ny toko fahatelo zany hoe olona firy arivo ny ray mibebaka. Tsisy hiala eto mafinaritra be ty fa eto any tsika mianakavitra dia tsy mety niala teo zalahy fiandana mandeha nareo napoka n'Andriamanitra amin'izay mifanenjena zay vao lasa. Dia pastera fa nitera zany teo hoe mikely zay na ny fitoriana dia tsika makaina amin'ny fatoriana. Ozy izy nazainy teo zany dia so dia mba hapoka an'Andriamanitra amin'ny fanenjehana. So dia miandry an'izany ny fiangonana zay vao handeha fa ao amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra zany arakaraky ny anakaravasiana ny fiangonana ampitahorana azy mirehitra ny hafanampony tory. Tsy efa zany ve ny tantaran'ny Madagasikara tamin'ireny Martiora Salama sy ny aniny ireny fa niverina fa ho faty eo vomaika velona be tsika menakavy ny torin'ny filazany tsara. Ary zao rehefa nanamanaraka azy amin'izay dia zao tamin'izareo mitsoka teo dia nisy tranga fanararoatra opportunité izy mipiofana amin'ireny fifahana rehetrarehetra ireny fa izy mandositra izy sady mitory. Fa tsy hoe alamina aloha dia amin'ny volana aogositra vao mandeha indray. Fa zao mbola zavatra hafa no atao aloha zao mbola miatika ny fiainam-pirenena miatika an'izao dia fa ho avy any ny amin'ny aogositra dia manao programma kely andeha ho ariana any tsika herinandro misy tranga fanaraotra opportunité iny le mandeha iny tonga dia misy olona dia resahana dia lazaina i Kristy le resahana fa tsy ny famarinana politika maresy lahatra anao akory fa i Kristy le lazaina tany am-pandosirana. Zany rehefa na le hoe mikely aina ary
izay fikerezana izay ka mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra izay le fanjakan'andriamanitra resahany toko fahavalo amin'ny asany apôstôly hoe nandeha nitory ny fanjakan'andriamanitra izy mitondra famonjena ry havana mikereza aina amin'ny asa fitoriana raha hitodika manokana amin'ny sampanasa ny birao ny komite ny sampanasa birao sy ny komite sampanasa zany dia zao azadino fa ianareo birao sy komite no mpiara-miasa amin'ny mpitandrina ny mpitandrina no filoha ambony amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny fiangonana ary izy mandama zavatra be dia be fa miara-miasa aminy nareo avy tanin'ny fiangonana ny fitoriana ary ianareo no tena any ambavahatra ny am-perinasa any nareo mahita hoe tokony ho ary tokony ho ary tokony ary tsy tanteraka le hoe tosy filazantsara nosy Madagasikara raha tsika menakavy manao an'izany fa tsy miandry fotsiny fa misy an'izay le programme miandry volana aogositra foana na miandry volana jolay na miandry fotoana fialatsasatra fa ianao nge any am-piasana any ianao any am-pianarana any ianao dia any ny olona nge menimenina dao zao mafy ny fiainana makatsy makaroa zao dia zao ranka dia zao ndray hiakatra ray latsany dotra dia menimenina dia tsisy fana tenana ntsony ny olona dia ozy ianao kristianina manana mazava hoe hitako fa makaletika eo indray le olona tokony ho atsangana hitako fa malazao amin'izay le olona mazava e malazao amin'izay le izy tsy vita le fitoriana filazantsara raha tsika tsirairay avy mandray andraikitra ao am-piasana any am-pianarana any amin'izay misy olona very fanantenana kanefa ianao manana ny fanantenana raha manana koa nefa ianao zany aloha mbola barangy be zany fa sao dia mba morala sy lojika ny niona taminao fa tsy tena Kristy velona zany ry havana tsy maintsy afatra nampitaina tamintsika tamin'ity androandroany ity mahirezinareo amen. Hivavaka sika teo am-panarahana ny afatrao izay Andriamanitra dia nahatsapa tokoa fa lojika no niventesinay raha nitory filazantsara izahay ny lafiny moraly no nindraindrainay rehefa nanambara ny fitiavana ao Andriamanitra izahay ary izay fahalalana ara-tsiantifika no nataonay nilahatra eny nanindry sy nanitsaka ny filazantsara ny fahazavana aza tokana nefa ny marina dia ny teninao Andriamanitra mihoatra ny fahamarinana rehetra heverin'izao tontolo izao tokana ny mazava mihoatra izay heverina ho mazava mitaritra nyity tontolo ity ny mazava dia Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao ny marina Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy mba ho fiainanay ny teny dia mamindrafo aminay tamin'ny lasa nitorianay ny teny tsy araka ny sitraponao nanambaranay sy nilazanay zavatra tsy araka ny filazantsara akory aza isaina ny fahadiso-kevitray raha nametraka ho fenitra ny lalàna sy ny fombafomba izahay mamindrafo aminay amin'izany amin'izao sisa izao ny fiangonanao ataovy miainga amin'ny fototra dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty amin'izao sisa izao ny fiangonanao dia ataovy miteny ny fototry ny famonjena
Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Taomizahay bevaka marina. Anantena famelan-keloka ao aminy. Ary hitanao tokoa ny momba anay tsiraray avy Jesosy. Mbola tsy nikely iaina tamin'ny fitoriana izahay. Mamela anay. Hitanao ny momba anay tsiraray avy. Zavatra hafa nikelezana iaina. Niazakazaka tamin'ny fitadiavana izahay amin'ny asa mandrara fa tena nanadino ny asanao Andriamanitra. Mamindrafo aminay. Dia omeo ny fanahy masina. Ampijoro anay ka tsy hipetrapetrahanay intsony. Satria tena ilain'izao tontolo izao ny filazantsara anafaka sy hitondra fifaliana, ampiorina finoana sy fanantenana. Mianoa ny vavakay Tompo ary tanterao ny famindramponao amin'izay tena miaiky fahotana sy mibebaka marina. Ny aminao Jesosy Kristy. Amen. Hoanao izay nibebaka marina tokoa, mitsangana andray ny teny soa mahafaly omen'ny Tompo anao. Fa hoy ny soratra masina, fa ahoana no lazainy, eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy ao amponao, dia ny teniny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaiky an Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Mideran'ny Tompo. Sambatra ny olona isa, voavela ny helony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona isa,
antsika voavela eloka ny fanambaram-ponoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsytoa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariany izao tontolo izao, ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Miakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany iray. Avy any eviany iray, tsara velona sy maty. Mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava-mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Fa arak'izay natolotry ny tarika hatreny am-piandohana, dia mariana amin'ity an'ity kory havana, ny faharetana 5 taona ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara teto amin'ny fiangonana. Tokony ho ny taona 2024 izany, kanefa noho ny fandaminana dia izao vao mariantsika ny fanomboana izany. Ny hira fanampy ny 240 andiny faharoa dia alonatsika ny birao ny sampanasa anolotra ny tsia. Hitsangana izay rehetra fanandray anjara tamin'ny tafika masina natao tety sotro fitiavana, iombona mivavaka isika. Vavaka isika. Fifaliana lehibe ho anay Andriamanitra ny miatrika ity fotoana ity. Atsiarovanao ny fitantananao ny fiangonana sy ny fitoriana filazantsara tao anatiny taona maro.
Fankehitriny izay dia tian-kalazanao satria nanao dingana na afaka nandingana ny 520 taona rehefa naorina araka ny rafitra FJKM ity sampanasa ity. Misaotra ny amin'ny fitahim-panany amin'ny fahasoavana omenao an'ity fiangonana ity, indrindra fa omenao anay tsirairay avy ireto ka nazahonaina ny ray anjara tamin'izany asa fitoriana filazantsara zany. Dia eto izay dia tia tsy ny asa rehetra izay efa mba tanteraka, ny asa sasantsasany izay mba vitanay, fa matoky izay fa mbola isy asa maro koa mbola ho ampanaovinao anay mandra-piavinao eny amin'ny raho an-lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Ety am-piandohana aloha dia tsara ny manamarika fa efa fanao n'ity fiangonana ity tamin'ny tarihandreo mpitandrina ny fandimby ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny tsy izay ho atao eto dia ny fitsanganan'ity sampanasa AFF ity manaraka ny rafitry ny FJKM. Dia izay no tsy ahivitsika tao anatiny fa 25 taona ny siny izany. Ny 10 febroary 1990 no nolanin'ny fivoriam-be ny Birao ka natolotra tao amin'ny trano vatim-piangonana ny 17 martsa 1970 tao aorian'ny fampopovavahana maraina. Ramatoa Ramilomanitra Lalao no filoha ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970. Tompo Clara Benandrasana Seta kosa no filoha ny taona 2000 hatramin'ny taona 2013. Ary Andriamatora Arson Jean Aimé no filoha nandritra ny taona 420 hatramin'ny taona 2020. Tao koa ireo Birao ny arany asa izay maro dia maro ka tsy ho tany saina eto. Ny asa efa natao teo ny tafika masina tato anatiny, fa teo koa ny tafika masina teny amin'ny faritra Iva. Tao ny tafika masina manodidina ny fiangonana, ary tao koa ny tafika masina tao anatin'ny synodam-paritany sy ny ivelan'ny synodam-paritany. Nanomboka ny taona 770 dia nanao tafika masina tany Amboasary Atsimo, ka ny taona 720 no ny farana ny asa rehefa voatokana ny trano fiangonana. Taona 820 hatramin'ny 220 dia voahiraka indray ho any Antsikida synodam-paritany fa 970 nanao tafika masina ary nanao fanorenana fiangonana. Ny taona 220 hatramin'ny 320 dia voahiraka ihany koa nanao tafika masina sy fanorenana fiangonana tany Vohitrambo synodam-paritany Atsimo Atsinanana synodam-paritany fa 420. Taona 420 nankalazana ny fa 20 taona ny synodam-paritany dia hoe ho fenona 200 tafo ny fiangonana ato amin'izany synodam-paritany zany dia nanorina fiangonana isika, ary isika no voalohany navitan'izany natao tany Fiadanamanga, nisy ny tafika masina sy fanorenana fiangonana. Taona 520 tany Kely Ranomafana synodam-paritany fa 320 Mananjara Pangalanina, tafika masina ny ampy fanorenana fiangonana. Taona 920 dia niara-ny asa tamin'ny AFF Fohibe nanatanteraka ny tsangam-bato ny 50 taonan'ny AFF dia fanorenana fiangonana tany Beroro, tafika masina tamin'io dia niarahana tamin'ny AFF Fohibe ao anatin'ny synodam-paritany fa 330 Tuléar. Taona 720 Ambodimanga Maheva Tanàna synodam-paritany Maheva Tsara synodam-paritany fa 20 tafika masina fitsaboana maimaim-poana ary fanorenana fiangonana. Nanomboka teo ny tafika masina dia nampiarahana tamin'ny fitsaboana maimaim-poana. 720 hatramin'ny 20 tany Anaviavy Betroka.
naniraka misionera namakilay isika, nanorona fiangonana isika ary nanao tafika masina tao amin'izany toerana izany. Io moa dia tafiditra ao anatin'ilay hoe commune 407 mbola tsy nisy fiangonana FJKM. Tao amin'ny synodam-paritany 07 nisy anio anaviavy io. Ny 7-20 RN2 ny Kristine nanomboka teo. Teraka ity tetikasa ity rehefa nomeny mpitondra fanjakana malagasy alalana anorona moské Roarivo ny Silamo. Tomasina no nidira ny filazantsara izay nankalazaintsika tamin'ny fahavalo 20 Roarivo tamin'ny fahadimapolo taona ny FJKM sy ny faharoanjato taona nidira ny filazantsara teto Madagasikara. Koa niteraka viny zany satria tsy tokony hitaza-potsiny isika fiangonana na hanome tsiny fotsiny fandeha mafisina ny fitoriana filazantsara araka ny baiko ny Jesoa hoe komandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mateo 7:20 fa 7:20 sy ny hoe tsaboy izy. Luka 10:10 fa 10:30. Nanomboka teo Brickaville ietsika RN2 ny Kristy io ny martsa 7:20 Roarivo. Nitoy tany vohitra anivona ny jona 7:20 Roarivo. Tao Antsapanana ny novambra 7:20 Roarivo. Tao Ambodirina ny martsa 20 Roarivo. Tao Antsapanana Manambato ny 20 Roarivo. Tao Ambodifao ny novambra 20 Roarivo. Tao Mahatsara ny martsa 20 Roarivo. Nametrahana katekista anao fanoizana sy anangana vondron'olona miara-mivavaka ireny toerana nanaovana fitoriana ireny. Ka nisy vondron'olona miara-mivavaka 5:10 no efa nisy. Ary ankehitriny dia efa misy fiangonana 7 amin'izy ireo izay efa lasa fitandremana vohitra anivona. Ary ankehitriny efa nahazo mpitandrina izy apetraka amin'ity androany 20 Septambra ity. Nanomboka ny taona 20 Roarivo ihany koa dia novangina indray ireo fiangonana naorintsika. Araka ny fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly FJKM teo aloha dia ny mpitandrina Radimson Jona ka efa voavangy ireto. Ny tany Antsikida braoan'ny AFF ny nanatanteraka azy. Ny tany Ambosary Atsimo ny filohan'ny AFF ny nanatanteraka izany. Ny tany Ambodimanga ny braoan'ny AFF no nanatanteraka izany ka nahita fa simba daholo ny varavarana tao amin'ny fiangonana naorintsika io. Ka noraisin'ny AFF andraikitra ny fanoloana ho varavarana vy ny tranovady-piangonana. Fa ny varavara-piangonana kosa dia mbola simba eo. Ny RN2 dia ny braoan'ny AFF niaraka tamin'ny mpitandrina miarosoa no nanatanteraka ny famangina. Ary ny farany teo dia tany Vohitrambo ka ny filohan'ny AFF no nanatanteraka an'izany. Manao tafika masina iombonana amin'ny synodam-paritany sy ny foibe koa ny AFF. Tany Kelivao, Beroro, Bekily, Mahajanga. Ary farany teo tany Daraina, Voemara. Mamonjy fionambe an'ny AFF foibe sy ny lasinasa izay karakarain'ny synodam-paritany ihany koa ny AFF. Tamin'ny taona 20 Roarivo dia nisy ny atao hoe TAC, tetikasa ankizy krismasy. Fitoriana filazantsara amin'ireny ankizy eny an-dalambe ireny. Ary talohan'io 20 Roarivo dia hitantsika fa maro ny ankizy nangataka teo tokotany-piangonana teo. Reny no nangonina ary ho antsika teto isotro fitiavana dia tonga tamin'ny hoe nampidirina an-tsekoly izy ireny. Ary sika miteny izao dia efa misy hatrany amin'ny ambara tonga ambony ireny ankizy nampianarina ireny. Manao tafika masina votosy filazantsara indray mandeha isam-bolana ihany koa isika. Ary tamin'izany no nananantsika petafika 200 isa eo. Inona fa efa manakaikikaiky isika nitsangana teo. Ary raha misy koa ny fiangonana FJKM manao tafika masina isan'andro dia isotro fitiavana
hatreto aloha ny fantatra manao an'izany. Manao tafika masina ao amin'ny centre médical isitsika eto isotro fitiavana. Ary manao tafika masina ihany koa miaraka amin'ny catéchomène. Ny taona 520 ankalazaintsika ity moa dia tokony tamin'ny taona lasa teo. Fa noho ny fivoahana tao anaty confinement sy ny tonjobily fa fisotrondronon'ny mpitandrina tamin'izany dia tsy tanteraka. Koa atomboka ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity, ary ikendrena tsangam-bato izany hitodika hatrany amin'ny 70 taona amin'ny taona 1922 raha sitrapon'Andriamanitra. Misaotra amin'ny fiangonana ny amin'ny fientanam-po na asa mivantana na asa fandraisana anjara ka nahavitantsika ireny asa rehetra ireny. Komanantena fitombon'ny fanolorantena sy ny fahavitriantsika, ary izany mihitsy ny afatra androany ikelezantsika aina amin'ny asa fototra izay andrahan'ny tompo antsika, dia hoe komandy ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eo am-pamaranana n'izao taom-pankalazana izao dia isy ny fiarahana maka-sary, ary ao an-dala tsara izay anasana ny fiangonana dia misy fampiratiana ireo sary fiangonana izay nahorintsika sy ny tafika masina izay efa nataon'ny isotro fitiavana. Anasana antsika rehetra izany misy maharika kely fahatserovana ho an'izay mandalo ao amin'izany fampiratiana izany. Saorantsika ny mpitandrina Rarijason Hery efa elany nanasany ny isotro fitiavana mba hitoriteny rehefa aladin'ny AFF fa izy fa noho izy nitondra fiangonana ka tsy afa niala tao amin'ny zany fitondram-piangonana izany ankehitriny izy dia namaly ny antotsika. Rehefa vita moa ny rakitra dia angatadalana satria mbola manana anjara asa fitoriana filazantsara ny faritra somary lavidavitra izy dia aoka hiomana isika ny amin'ny fisaorana ho an'izay efa voatendry ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho setrin'izany tsy ahy izany dia mpahafantarana antsika hampajivina koa izao soratra masina izao, Timoty 2:2 ny andininy 4 amin'ny anaran'ny Tompo. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba hafaly izay ny fidy azy ho miaramila. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izahay noho ny teninao manafatra anay kely iaina amin'ny asa fitoriana, noho ny teninao efa nampahery anay tao anatin'izany hazakazaka amin'ny fitoriana izany, ka nahafahanay nandre ny tsiaro ny tantara 520 taona lasa. Mihoatra noho izany aza raha mitodika ny asan'ireo mpitandrina ny fandimby teto amin'ity fiangonana ity. Novakiany izany rehefa noraketina an-tsoratra tao anatin'ny minitra vitsiny nandrenesanay, nefa fantatray fa lalany fiaretana, lalana tsy mora, tao no orana, tao ny ainandro, ny anohanana azy. Dia misaotra ny amin'ny fanoratenan'ireo mpiara miasa maro any amin'ireo fiangonana voatonona teo, efa natsangana ny herin'ny fanainao masina nomba ny mpitory ny filazantsara. Ampitoery mahatoky ao aminao izy ireny, ary ataovy mahefa be mandrakariva azafoanana eo anatrehanao koa ny fikelezan'ny aina. Mankasitraka noho izay efa azonay natao ho fanomezan-tanana ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, na mivantana izany na tsy mivantana. Ary izao koa ao anatin'izao vavaka izao no iombonanay fosifana angatahanay ho an'ny fiarahamonina manodidina anay. Tompo, engane ianao hamangy izay miaritra fanaintaina noho ny tsy fahasalamana ka hanasitrana azy ireny, amindra fosy amelaheloko indrindra koa fa izany ny fototry ny fanasitranana. Engane ianao ampionina ny manamanjo, hamangy ny voafonja, azatononao koa izay tratry ny olana sy ny fahaterena samihafa,
alalao ny lalany androso hatrany hialoavanao Kristy. Dia misaotra anao izahay noho ny mbola hatsiarovanay fa manana didy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena izahay, mivavaka ho an'ny firenenay ary atanjao mba hatanteraka ny andraikitray tsiraray avy ho fampandrosoana izao firenena izao. Misaotra ny ambola ahafahan'ny fiangonana mijoro sy miasa malalaka eto amin'ity tany sy firenena ity. Na izany aza ry Tompo, dia fantatrao ny atsarotra hatrehan'ny fiangonana amin'ny fioaran'ireo olana samihafa, ny ara-pitaovana, ny ara-bola, ny ara-kolona indrindra koa amin'ny fitoriana. Izany no tsy salasalanay anokana ity alahady ity, angatana aminao ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara izay ametrahanao ny FJKM eto an-tanindrazana hatrany ampitan-dranomasina. Dia ataovy matoky anao izahay fa tsy entehitra amin'ny lafin'ny materialy, satria sikininao ny fahavonona am-panahy avy aminao. Andriamanitro, ny momba nay tsiraray avy reto koa dia fantatray fa efa tsinjovinao, koa dia avelao Tompo ny fahasoavanao no hitarika anay amin'ity herinandro vaovao ity, mba ho tsapanay tokoa fa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoanay. Dia mivavaka ho an'ny mpitandrina ny rahanao amangy sy hitondra ny hafatra teto izay ho azy sy ny ankonany, mba ho tafatoetra tsara ao aminao koa izy ireo ary hitombo hery ampandehanana. Amin'ny anaran'i Jesoa, ilay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrana tolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fampahirezana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.